ny voninkazo mivelatra hony dia vokatry ny fahazavany masoandro maraina ary izao rehetra izao no hita loko sady tsara tare dia satria nisy tara-pahazavana naneho ny endriny sainao ny raha manao akanjo tsara tare ao anaty aizina be ianao dia tsisy mahita ny fahatsaranao fa rehefa ho mazava ny anaovanao an'izay fahatsarana tianao hita dia ho tarafiny fahazavana zany ary everiny amin'ny voninahitra rehefa tarafiny teny io fiainanao io dia manomboka vitanao ny manitsy izay zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainanao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilaina ny teny raha voninahitr'Andriamanitra ny tanjonao mba ho hita taratra eo amin'ny fiainanao zao ary havana miarabanao androany maraina ao anatin'ity sécurité mino ah fa fotoam-pitahiana hiava amin'ny fiainanao indray androany maraina ary amin'ny alalan'izao afatra izao miova amin'ny fiainanao miova amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy vavaka isika raha iny anaran'i Jesosy faly zay satria ndre ny teninao indray maraina ny andro dia ianao no mandona vao maraina ny fonay sy ny masonay vao misokatra mahita anao zay amin'ny alalan'ny teninao mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia amen alleluia ny lesitsika an'io dia mbola misy ifandraisany tamin'ny lesitsika omaly maraina ihany mikasika ny finoana fahasoavana miasa amin'ny finoana ny fanahin'ny finoana dia tadio mampijoro atsika izy a mampijoro atsika ao amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra mandra-pisehon'izay vokatra ilayntsika avy amin'Andriamanitra ka ny fototra lehibe iorenan'izay fahasoavana zay avy amin'ny finoana hiteraka vokatra tsara amin'ny fiainantsika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra mba fantatrao ve fa misy zavatra fenin'Andriamanitra tsy voatery asehony an'izay manam-pinoana be fa asehony an'izay dia azy Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy zay mbola tsy hita ny maso tsy nydrenery sy ny sofina naniditra tao am-po nijana izy no efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay dia azy ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ao amin'ny toetra mpitiavana dia tonga an'Andriamanitra aneo amintsika tsy terenam-pinoana zay vokatra miafina rehetra ao am-pon'Andriamanitra misy zavatra mbola tsy hitanao natraizana ny taiza misy zavatra mbola tsy nitranga mihitsy eny atao hoe famoronana anehoan'Andriamanitra ny asa famoronany mihoatra lavitra noho izay fahagagana andrasany ny olona manana kalitao mpitiavana tsara an'Andriamanitra raha tsika ny baibolitsika ao am-bokin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia dingantsika amin'ny Korintiana voalohany toko efatra ambin'ny folo ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny sika mizaha ho fitaratra fa tsy mahita marina fa rahatray dia mifanatrika ary ankehitriny sombotsombo ny fantatro fa rahatray dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ary ankehitriny ny reto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ireo Korintiana voalohany toko efatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa miazaho mitady fitiavana nefa manirivo fantatra ny zava-panahy indrindra fa ny aminany hitanareo tsy avelan'ny Paoly sokafana ny faniriana amin'izay fahasoavana ilaina raha tsy vonona aloha sy tafatoetra ny fototry ny zava-panahy dia fitiavana hitanareo mitsiry eo amin'ny toetra ny fitiavana avokoa reo fahatsaran'Andriamanitra rehetra tsy mahazo maniry aloha aminany raha tsy manam-pitiavana satria nahoana mitany Saint Paul izy amin'ny Korintiana voalohany toko efatra ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faharoa na dia manana ny fahasoavana tsara rehetra tsika nefa tsy manam-pitiavana dia tsy mikaonty eo mason'Andriamanitra zany zao ry havana eno eny tsy spectacle ny fanompoana fa fanehoana ny fahatsarana avy ao anaty avy amin'ny fanahafatsika an'Andriamanitra tao amin'ny toetrany sy maha izy azy dia ny fananatsika ny fiainam-pitiavan'Andriamanitra eno eny eno tsara ne mihaino tsara ve no tokantrano fa taro ty fahamarinana anankiray ity ny olombelona hony dia tsy olombelona raha tsy misy nofo dia salamizany ko Andriamanitra dia fitiavana ny fanehoana fa misy fitiavana ao anatinao dia zao maharary ianao zay maharary ny hafa lasa misaina ho azy ny fahorian'ny hafa ianao dia zay mahatonga anao manana fiainam-pitokana sy fiainam-bavaka tonga lafatra satria tiana ho lafatra mitovy amin'ny fiainanao koa ny fiainano manodidina anao dia eno eny vaovao mafaly rehefa tafatoetra ao anatinao zany fitiavana zany dia voalaza ny baiboly
fa zay tian'andriamanitra no anehoan'andriamanitra sy omen'andriamanitra zavatra mihoatra. Fa maninona no milaza hoe zavatra mihoatra? Satria tsy omen'andriamanitra ny olona zay tsy tia azy, zay tsy hitany maso, nandrenesiny sofina mbola tsy ndrenesiny izanizy fa miafina ao ampony ao. Ny marina zany ny sekrean'andriamanitra lalina de asehony miariary ho an'izay tia azy. Inona zany no zavatra sarobidy sady goavana eo amin'ny fiainana tokony ananan'ny olona zay tao hoe manompo an'Andriamanitra. Ny toetra tokony anan'ny olona zay manompo an'Andriamanitra de tokony izy hiezaka hitady fitiavana mihoatra noho zay fitadiavana ireo karazam-pahasoavana rehetra ilaina. Ny mampifamatotra anao amin'Andriamanitra ahatonga anao anana tombony mihoatra noho ny hafa rehetra de ny fanananao ny toetra mpitiavana ao anatinao. Nitahaka iny io tamin'ny Petera anie Jesosy ao ambokiny Jaona 1:20 zareo ane Petera moa ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto va. Zany hoe raha misy ny fifaninanana masina tokony atao de tsy any fifaninanana hoe izy be ositra kokoa fa mahasositra ianao raha zany mahasositra. Fa zao ny fifaninanana masina faran'izay tsara indrindra de tsy ny fitarafanao sy ny fitsiritanao amin'ny fahasoavan'ny hafa fa ny fitsiritanao ny toetra n'Andriamanitra, fitiavana izy. Moa ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto. Andriamanitra mitaky toetra mihoatra fa tsy misy eo amin'Andriamanitra ny vokatra mihoatra. Amin'Andriamanitra tsy misy ny vokatra mihoatra zany fa le fananangana Lazarosy tamin'ny maty sao de tsy fantatra ary zany zavatra marina. Iny ihany nanasitra an'le marafozam-bavin'ny Petera nanavy. Ary iny fanahy iny ihany nanangana ny tenany tamin'ny maty. Ny dikan'izay n'Andriamanitra tsy misy vokatra mihoatra. Fa misy zavatra mihoatra tian'Andriamanitra ho takiana satria tsy ampy ato anatsika. Aiza ny fitiavanao? Ny dikan'izany aza misasatra mitady zavatra hafa fa omeo zay tadiavin'Andriamanitra. Raha vitantsika ny manome mihoatra moa ny fitiavako an'Andriamanitra ve mba mihoatra noho ny fitiavany rahalahy ihany nazy na rahalahy ihany nazy. Raha zay ny zavatra mitranga de voavaly mety hitan'Andriamanitra. Ary hitako aorian'izay fa tsy isy fanomezam-pahasoavana iriko zany tsony fa azoko daholo satria ny fon'Andriamanitra mihitsy no azoko. Zay le izy zay tsy hitany maso. Ino zany tsy hitany maso zany? Ino zavatra efa hitako? Lazarosy nitsangana tamin'ny maty mbola tsy zay zany le satria efa hitany masoko zay. Zay tsy renesiny sofiko fifareko zay zany fa voasoratra anaty baiboly. Fa tsy zay le izy. Tsy ndresiny sofina naniditra tao amponizana izy zay rehetra manana foka mitepitepo zany ka tafiditra taona izy mbola tsy zay le izy. No man'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Eno kely ania ny Korintiana 2:20 izy miaza mitady fitiavana. Ny fitiavana ny tadiavina fa tsy fahasoavana. Resakata larabako setonebosandara. Eno eny Andriamanitra asay mitady zavatra sika tsy mitady an'Andriamanitra tsony fa efa atao anatsika Jesosy fa mitady ny toetra n'Andriamanitra satria mila mandresy lahatra ny aitsika sika mba hifanaraka amin'ny toetra n'Andriamanitra amora ny fiainantsika ifandray amin'ny sekret an'Andriamanitra. Zay olona manana ny fahatsapana iray tsy ambaratelo amin'Andriamanitra no lasa mamy ny fiainany secret de avy eo tsy maintsy mahomby izy succès. Ianao zany olon'izany manomboka androany. Sika zany olon'izany manomboka androany. Fantatrao ve mila tian'Andriamanitra sika tia le mpanome mihoatra no zay zavatra rehetra tokony mbola omeny aza tereny filana ka be toromaso ampiandrasana. Tsy maintsy efa rahanao Korintiana 2:10 raha zay ny 2:10 lasa mpimonomonina lasa mpanohitra Andriamanitra ohatran'ny zanak'Israely. Tiavy le mpanome fa manana hery sy fahefana izy afaka hanome mihoatra noho zay herinao. Ny ainy Jesosy nefa natolony ianao. Tianao Jesosy. Raha tia azy sika de omeny zavatra mihoatra. Ary rehefa soavana rehetra dia azo zay manam-pitiavana hirina. Samy mahatonga Mosesy nafinaritra azy. Fa maninona reo mitendratsy a Mosesy mpanompoko bedy. Sady nanao fahadisoana amin'io Mosesy napakatra vehivavy kosika izy eo amin'ny 120 sady nanao ny tsy fanaongy arainy fa mbola zay nitendratsy azy indray ny bedy satria nahoana tian'Andriamanitra izy sady tian'Andriamanitra manana ny toetran'Andriamanitra fa maninona reo tsy mendry itendratsy a Mosesy mpanompoko fa ngandareo mitovy amin'io. Ny mpaminany ato aminareo ary amin'ny fahitana amin'ny nofy nitenenako aminy amin'ny fahitana ohatry niteneteny Andriamanitra hoe tsy mazaka fa amin'ny fahitana amin'ny nofy fa io malemy fanahy miatra ny olona rehetra toetra tia an'Andriamanitra vokatry ny fitiavana ny fahalemem-panahy. Amen. Ary za mahita fa zay toetra zay ny tena ho tadiavinao manomboka androany
mety mbola makala olona ve anao, makala miparitapo aminao, makala mivadinao, makala manodidina anao, efa manomboka tsy fandretsony eny ambavanao ve ny teny mamy hoe malala, sakaiza, tiana, mafinaritra zao vaovao mafaly. Andana tadiavo aingana zay toerana nahavery ny fitiavanao, fa raha very fitiavana ianao dia very ny rehetra, fa raha very ny rehetra manam-pitiavana ianao dia azo mihoatra noho ny rehetra. Zao mba fantatrao, very ny rehetra izy tamin'ny voalohany. Fa zao tsy nariny ny fitiavana an'Andriamanitra. Mijomba toko faharoa, oariko amin'ny vehivavy adaly ianao izy maintsy mivadina rehefa nyteny hoe miala amin'Andriamanitra. Oariko amin'ny vehivavy adaly ianao, za tsy hiala amin'Andriamanitra. Fa raha miamiko izy zoba fantatra fa velona amin'ny mpanafitra. Ny olona tian'Andriamanitra ihany no anatena azy, satria misy hely mampifamatotra anao amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahasarotana trianao rehefa tia azy ianao. Ny olona tian'Andriamanitra ihany no tsy mipanika ao anaty ady fa tafavoaka, satria voatahiry ao amin'ny fitiavany zay soa rehetra tokony ho azy. Tiava an'Andriamanitra na tsika hivavaka. Raha io mamindrafo amiko, mamelany fotako rehetra, fantatro fa nitoetrako nisy olana hatramin'izay, te hiezaka ny hisongadina amin'ny zavatra rehetra ataoko mba ho tonga olona fahasoavana faratapony, olona miratra amin'ny fahagagana sy famantarana, olona tena faran'izay vao miteny dia hitsanga ny zavatra rehetra iriko. Tiako raha androany androany dia tonga amin'izany dingana zany nefa tsy mamaiky anao zany. Manan-javatra nitakina koa ianao Petera, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany rehetra. Mitady fitianao, lazao aminy ao bokyny tononkina ny Solomona toko 10:5 fa marary pitia. Raha hitanareo re malalako dia lazao aminy fa marary pitia. Mamindrafo amiko tompo, tsy mba nay nity anao tsy mba nay nihevitra zany fitiavana zany tato anatiko, satria raha manana fitiavana dia tia ny rahalahy rehetra, tsy mifanaratsy, tsy mifampiteny ratsy, tsy mifampanondro molotra, mivavaka ho an'izay tsy afaka, manampy ho an'izay tokony ho ampiana, mifampitantana ho any an-danitra. Jesosy raha mbola misy toetra tsy mety ato anatiko, mangataka andrano sarobidy, raisiko andrano sarobidy hanadio aho ho afaka amin'ny famarinana rehetra. Ataovy zany vavaka zany ao anatin'ny fonao. Nino androany fa hiasa ho fiainantsika miaraka Andriamanitra, ary zavatra azoko antoka zay fitiavan'izay anome antsika le tombo-pahasoavana mihoatra amin'ny fanosorana mihoatra, hifankahita amin'ny fanatrika amin'ny tompontsika amin'ny vokatra rehetra sy amin'ireo asa rehetra ataontsika tahaka izay niseho teo amin'ny fiainan'i Mosesy. Eny mihoatra azy satria Kristy ao anatinao, fanantenanany amin'ny voninahitra. Avereny zao vavaka zao. Raha io any Jesosy voavela ny eloko, voasarona ny fahotako, zanak'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako, pony lanitra. Amen. Mametraka veloma finaritra ho antsika tsara avy, finaritra tompoko lahy makasitraka nanaraka hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Tournons androany ariva amin'ny anaran'i Jesosy, tournons androany ariva amin'ny anaran'i Jesosy. Rakoto-davao mesy rakoto-davao, roapolo taona jamba, roapolo taona jamba dia androany inona keny ataoko ina ataoko zao mahita inona ataoko amin'ny tanako zao roapolo taona jamba manomboka mahita zareo tika ty inona ataoko pastor zao, inona ataoko zao manao ina zao fahagagana iardikely roa amby roapolo volana tsy nisy testicule nandritran'izay andro ny ainan'izay création. Nisy testicule teto amin'ny fananiana. Olona tsy nisy testicule atamin'ny nahaterahany na amironan'i Jehova androany arive.